Miaraka ivavaka antsika tompo. Saotra dia rahalaza misantsina anao ry Andriamanitra ray masina fa be fitiavana ianao, be famindrampo ianao ary mbola mamindra fo aminay isan'andro isan'andro ka manome ora sy fotoana ahafahanay mijanona, ahafahanay mihaino ny teninao. Fa raha nambara ny teninao Jesosy ao dia mampio zahay ahay hihaino tokoa zany teny zany ary ahay hiaina an'izany teny ambaranao aminay isan'andro isan'andro zany. Roahy avy amin'ny anaranao ny ry Jesosy zay feo hafa rehetra sy avy amin'ny anaranao da io ny teny zay ho toriana ny anaranao ny ry Jesosy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay voalaza ho torena amintsika amin'ity Alahady faha-III amin'ny Advento3 dia ny filazantsarany Matio faha-1 andininy faha-1 ka hatramin'ny faha-5. Filazantsarany Matio faha-1 andininy faha-1 ka hatramin'ny faha-5. L'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 11 à 25. Rehefa hita izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana zay lehibe noho Jaona Mpanao-batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'i Jaona Mpanao-batisa ka mandraka-Toriteny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahina, ary ny mpanjombaka makaza an-keriny. Fa mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona. Ary raha mety mandray anareo dia izy no lehilia zay ho avy, zay manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino. Ry masina o, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny fanjakan'ny lanitra dia rombahina, zay manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino. Raha jerevantsika zany dia hoe fanontaniana dia hoe ahoana zany atao hoe fanjakan'Andriamanitra rombahina zany, ahoana nambaran'ity teksta ty ho antsika. Ary ho antsika koa zay mandeha miangona mihaino an'izao tenin'Andriamanitra izao, tsy vitany hoe mihaino sy mahafantsa fotsiny zay ambarany zany teny zany, fa hoe koa hoe ahoana no ampiarako an'izany amin'ny fiainako. Raha mandeha mivavaka isika, miangona isika, hitady an'i Jesosy, te hihaino an'izany feo avy amin'Andriamanitra zany, dia ilaina koa ny hoe mandray an'izany teny zany sy mampiatsa an'izany amin'ny fiainana. Androany moa dia Alahady faha-III ny amin'ny Advento, Alahady faha-III. Zany hoe ina moa aloha ty atao hoe Advento ty, fa itsika izy mba ampianarinareo aho, inona ty Advento ty? Oh, raha havako aza mba menatra moa. Ny Advento dia ny fiandrasana. Fiandrasana tsy efa avy Jesosy tamin'ny Noely sa fiandrasana iny nasantsika zao? Fiaviany indray, ny amin'ny fitsarany, ny amin'ny fiaviany, amin'ny hery, amin'ny amboninahitra. Ny Alahady efatra dia maro ny anambarantsika azy. Misy moa manambara hoe ny fiambianana voalohany, faha-II, faha-III ny fiandrasana. Misy koa manambara hoe ity ao anatin'ny fankalazana Noely tsika dia manomboka amin'ny Advento zany, zay manambara ny fiandrasana ka izao tontolo zao mihitsy ty miandrandra ty. Zany hoe ny atsimo, ny avaratsy, ny andrefany, ny atsinanana no miandrandra ny fiaviany zany atao hoe Mesia zany. Tonga amin'izao famaraparanana ny taona izao isika, ny taona ara-panjakana zany zay iainantsika zao, dia manana ora sy fotoana isika handinihatena, manana ora sy fotoana isika zao ary tonga amin'izany fotoana zany hanaovana zany atao hoe
bilan ny amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Firy taona moa zay ty fiangonana FLM Orléans ity zay? 12 farafahakeliny fa nefany izao no andanesantsika an'izao texte izao. Farafahakeliny inefatra no andanesantsika an'izao texte izao. Ary isaky ny mandre an'izany texte izany nitondra fanavaozana ao amin'ny fiainatsika ve? Zany tenin'Andriamanitra izany. Nitondra zava-baovao amintsika ve? Ny fandrenesana isan'andro amin'izany atao hoe tenin'Andriamanitra izany ry havana. Mahagaga re amin'ny Facebook moa tena malaky ny vavoana tanàna any. Vonoan'olona isan'andro zao ao Madagasikara ao zao. Isaky zay olona handeha any amin'izany atao any amin'ny tanin-drazantsika zany. Tandremo esory aby ny ravaka rehefa miala vo amin'ny aéroport e. Esory afenina aby ny zavatra ny telefôny aza boboka. Fa henjana ny mpangalatsa. Eny fa na dia namana taloha azy defa tsy azo antoka tsony. Tsy mifampiahiahy ny olona. Kanefa raha mijery ny fiangonana aho, feno isan'andro ny fiangonana any. Tsika ty moa vitsy. Fiangonana be ro feno zany hoe maro ny kristianina. Ka mampieriseritsy hoe ny kristianina ve ny jiolahy? Sa tsy mandaitra amintsika tsony ny tenin'Andriamanitra. Zany indrindra ny amin'ity texte zay anjaratsika hatramin'ny testamenta taloha zay norenesitsika teo dia teny fampionona ho an'ny zanak'Israely tany amin'ny fahababoana zay ambara hoe tapitra mijaliny. Ka tonga le teny hoe indrany ny feo ahoana le lazainy tao hoe misy feo miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova. Zany hoe ho an'ny reto babo reto zany tonga ny teny fampiononana azy any anefitra hampanantenana azy verina ndray ao amin'ny tany Jerosalema zany, ao amin'ny tempoly izy. Teny fampiononana ho azy zany fa hiverina ndray izy afaka hidera ary hankalaza an'Andriamanitra ao an-tranony. Hody anataniny zany izy. Kanefa ato amin'ny filazantsara zay nivaketsika teo indray, dia rehefa nanondra ny Jaona izy dia mivadika kely indray satria misy zavatra, misy mikorotana, misy désorganisé zany zavatra satria raha ny tokony ho izy ny mpisorona be tokony ho firy raika ihany. Anefa araka ny voanambara eto ty raha mijeritsika zany hoe raha ambara zany tsika eto ty zany dia sahala amin'ny hoe tamin'ny andro faha-François Hollande ny mpanjaka no président ny la France, ny premier ministre Cazeneuve sy etsetsetsetsetsa dateny zany le fotoana ary ambarany amin'izany. Azo ambara koa le amintsika hoe any président président Madagasikara etsetsa premier ministre, voilà zany hoe amin'ny fotoana sahala amin'izao zany. Ary ny tena mampalahelo dia hoe nisy roa indray ato ny mpisorona be. Izy aby izy roa teo iny havana dia nasy sy no mpisorona be. Zany hoe misy zavatra tsy misy korotana sy zavatra tsy araka ny tokony ho izy hatsanam-piangonana zany. Ka tonga ny tenin'Andriamanitra handrava, hampianatra ndray ary hamerina amin'ny lohany ny zavatra tsy izy. Ka lasa tsy avy ao am-piangonana ndray ny teny fa avy any ivelany, tsy avy ao amin'ny tempony ndray ny tenin'Andriamanitra fa avy any ivelany mba mitaona ny olona hanitsy ny tsy izy. Koa tonga amintsika zao koa zao tenin'Andriamanitra izao. Tsy tamin'izany fotoana zany ihany no nisy fahoriana. Tsy tamin'izany fotoana zany ihany no nisy korotana hatrao am-piangonana fa amintsika zao koa. Ka tonga eto ny tenin'Andriamanitra miantso antsika. Tonga amintsika eto ny tenin'Andriamanitra zay ambara mahitsy amintsika hoe hiverina amin'ny lohany. Hiverina ndray amin'izany tao hoe tenin'Andriamanitra izany. Satria raha ho an'ny olona zatsa mandeha metro ry havana, rehefa tia hazo ny place ao amin'ny metro ao dia tsy misy hoe hoatran'ny tsy civilisé mihitsy aty. Rehefa mijery ny olona mifanosika tsy misy lahy vavy kilemaina antitra bevoka fa te hiditsavy noho ny pression. Tsy zay tsy maintsy tonga anampiasana alera. Atam-piangonana moa tsy maninona.
tsy maintsy tonga à l'heure any ampiasana ka na zaza io na olon-dehibe io dakana atosoka mba hafahana hiditra ao anatin'ny train tsy zay ka io zany ny fandrombahana ny zavatra zay mahafatifaty atsika zay iankina ny fiainatsika dia ny asa zany mba hatonga atsika ho velona fantatsika tsara fa rehefa misy maty dia ina zany mampiatsantsika ina zany hoe misy fetsana zao fiainana zao tsy zay misy fetsany zao fiainana izao haitsika izany nisy olona anankiray film anankiray rehefa niteneniny dokotera izy hoe zao no andro sisa iainanao mahagaga io zao sisa ny andro iainanao ka izy manana be dia ina ny zavatra nataony niazakazaka nanao zay zavatra tiany indrindra mba mandra-pahatapitsy ny fiainany tsy zay misy eo koa zany mety misy ratrapazy mety miezaka izy manao ny asa soa zarazarany aby ny planiny amin'ny fiainana tsika koa ny ry havana mahalala tsy mahafantsa fa misy fetsany izao fiainana izao ary ambara ny tenin'Andriamanitra izany ny zavatra rehetra zay nambara ny tenin'Andriamanitra ato ty dia fa tanteraka hiaratsy anaparany any hisy ady lahy anaparany any hisy korotana eny fa na dia ao amin'ny fiangonana ny voalohan'olona zavatra mahatsiravina rehetra eny fa maro fa ny mpaminany maro hitako amin'ny ano izareo tsaratsara sy ny karazany zany maro ny mpaminany ana Madagasikara any manambara azy Mesia asaty amina Frantsa tiara zay fa voasoratra zay fa nampiomanina antsika ny fahatanterahany zany zavatra izany ny fahafantarantsika an'izany ve tsy mitaona antsika hidodododo handrombaka hiazona ny famindrampo n'Andriamanitra zay nomena atsika zay nandraisana atsika ho zanany tamin'ny batisa zany hoe mila hazonina io fanomezana zay nomena atsika ho dia ny fiazonana an'izany dia ny fiainany amin'ny atao hoe fibebahana ny fibebahana marina ny havana dia ahoana moa ny fibebahana marina ozy ny GPS ambaraka matetika zay ahoana ozy ny GPS faites demi-tour zany hoe miverena amin'ny lalana zay ao anatin'ny fiviliana amin'ny sisapon'Andriamanitra fiekenany hoe tsy fahatanterahana io dia tsy le sahala amin'ilay zavatra sy fantatsika ao amin'ny Facebook io fibebahana io tsy le zavatra soasoa tiana ambara amin'ny akarihary amin'ny olona rehetra ka hatonga ny namana hitsetsetranao hoe endre reraka ao zany entso marary ao zany eka dada tsy mampisiro tsy io fa le zavatra tsy sainao aseho masoandro le faharatsianao tsy seonao asehonao an'izaniza tsy nao ambara an'izaniza fa tonono amin'ny Jesosy ary amin'izay ora sy fotoana zay koa dia mino tsy manantena hoe ovana ny fo ialana zany toesa ratsy zany io no atao hoe fandrombahana dia ny fiazonana ny fanomezana zay nomena atsika misy fetsany zao andro zao ry havana ka ny fahatsapatsika an'izany fetsany zany no tokony hampiazakazaka atsika hanao soa ny zany fahafantarantsika an'izany fetsany zany no tokony hampiazakazaka atsika hatahotra ny olatsaka ny anatin'ny fahadisoana hatonga atsika hatahotra sao tsy ho sao rehefa tonga mivadiny lanitra ka hoe ahoana ho izy tsy fantatso ianao zaho ane ilay mpanompo tao anafana fo tao am-piangonana zaho lay trésorier mahafatsapo zaho ny président zaho ny mpihira zaho mpanao zao tsy tapaka mihitsy tao amin'ny fiangonana io tsy fantatso ianao satria tsy miaina an'ilay fiainana fibebahana dia ny fanekena an'ilay hoe lay endrik'Andriamanitra zay simba tao anatsika lay endrik'Andriamanitra zay simba tao amin'ny adama sy eva nilovatsika io ne dia nina le iny dia ny tsy ny fandikana ny sisapon'Andriamanitra tsy ny fienona intsony ny tenin'Andriamanitra fa nananaram-po amin'ny jitsapony ny olona dia ny faniriana ratsy zany
io zany hoe fisarahana amin'Andriamanitra ka simba lay endrika Andriamanitra io miandrandra zany mesie zany isika ry havana dia le fanomezan'Andriamanitra ho asy anao ho amerenana indray zany endrika Andriamanitra zay simba izany dia Jesosy zany hoe i Jesosy zany ry havana no mitazomitsika ao amin'ny fotsika ao satria ny rano mihitsy no nalatrany mba ho avitra ho fanavotana sy ho fanavotana anao zany hoe mahagaga ny Andriamanitra fa tian'Andriamanitra mihoatra ny izy atsika mihoatra ny izy mihoatra ny zanany satria ny zanany ara dia naverany mba ho avitra every zany fitiavan'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra anao zany ho tsinotsinontsika ve zany ry havana tsy rombatsika ve zany ora sy fotoana mbola omena antsika zao aza ho antsika manompo azy tsy amtery fa ampitiavana tsy amin'ny fanerena sany amin'ny andevo tsy manana sisapo fa fanao an'izany ny amin'ny fitiavana jerevony tanora akory nataon'ny tanora rehefa misy tovovavy tiany ahoana nataon'ny tovolahy rehefa misy vehivavy tiany ahoana nataony kotikotiny an'izany vehivavy zany mitady ny fomba rehetra izy satsy zany satsy ny sahirana ny tovolahy ny tovovavy ato tokony mihoatra an'izany ry havana ny fitadiavana an'izany Andriamanitra izany mihoatra an'izany no fitadiavantsika an'izany Jesosy zany ary izy dia tiantsika misahara nge mandinia rehefa mifoa vao maraina ianao mbola velona zany hoe mbola nahazo famindram-po zaho sy anao hiriaria eto amin'ity tany ity zany hoe mbola en sursis tsika hanana fotoana hibebahana en sursis tsika manana ora sy fotoana hifikirana amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany Andriamanitra dia tiany olona rehetra tsy misy tiany ho very kanefa tsy amtery fa nomeny fahalalana ny safidy isika averiko indray hitatsika ny olo diabetika inona ny fadiny anefa voafadiny zareo fa izy any siramamy zany na dia efa hainao fa ny raha faty anao zao ara no ny fitiavan-draha dia hohanina ihany mba tsy ho isan'ireo olona diabetika zay tsy mahampifehy ny siramamy isika fa ambara amintsika hoe avy Jesosy nanolotra ny ainy hamonjena izao toy izao mba ho azontsika zany ho rombatsika zany tsy avelatsika hanembatsembanantsika tsy aza hoatsika n'izany saty boninasy zay nomena antsika zany satria tamin'ny andro nanaovana batisantsika dia efa nahazo an'izany anjara zany sika dia hoe citoyen lanitra kanefa mahadalantsika dia tsy bahatsika eo indraindray fa tsy ho izany hitsipaka an'izany famindram-pon'Andriamanitra sy izany fitiavana zany ahoana raha ny ainatsika an'izany ry havana antsika kristianina zao pratika anankiray ahoana nataony olona rehefa amin'ny ferozy ohatsy anankiray fizatsy anankiray fiainana anankiray re zany ina nataony olona amin'ny ferozy raha vao mivadika veraka tsy mandeha ny eo aloha pimpimpi isika kristianina ahoana ny tokony ataotsika tsy mba misy kristianina neny amin'ny arabe eny ka nijery an'le olo aloha sao dia misy problema izy zany hoe ny fitiavanamana koa zany le tokony pratikeny zany atao hoe kristianina zany anampianarana any ahoana nataony ankizy samy ankizy rehefa miady samy tsisy handefitra ve ny zaza ampianarana ny zanatsika fa mandefera tsy misy mahafaty ny mandefitra ry havana ary tsy hanao hoe ahoana moa le hoe raha misy mamely mitakolakao akavia dia rehefa avao dia hoitsika hoe vita zay ny anao Jesosy mba tsy ho isan'izay tsika fa isany amindra fo manjakariva ary ny vavatsika rehefa miteny ny zavatra pratika anankiray koa ny zavatra sorasa masina any nge ny raisinareo hoe raisinareo sorasa ahoana moa izy hoe rehefa miarahaba tsika dia tonono ny fi dia raha misy ahoana ny toy ny zateny zany
raha misy zanak'Andriamanitra mino amin'izany anao dia tanteraka ao zany fiadanana zany ry havana ka rehefa tsy raisin'ny olona iny dia miverina aminao zany hoe aplikeo tiavatena tonono rehefa tsy mino le olona ao dia fainao ihany any mahazo azy au lieu de miteny ratsy ianao indray no lasa any amin'ny fahavelera mianatra an'izany isika ry havana rehefa mianatra am-piangonana dia hoe ahoana no ataoko hanapoaka an'Andriamanitra tokony hanjavazay ataontsika zany dia fampanontany manjakariva hoe araka ny sisapon'Andriamanitra ve izao ataoko zao mandeha isika rehefa fampitelefona ifanaratsy olo araka ny sisapon'Andriamanitra ve izao ataoko zao dia mitsahatsy eo isika tampony anankiray farany teninantsika ny anankiray koa ny tenin'Andriamanitra ato ty kony raha hitanao fa maditsa ny namanao nanaonao zay nampareranao torio amin'ny Jesosy izy torio amin'ny Jesosy izy fa force nanao manaratsy anazy iny raha fa mahazo famindram-po sahady izy vao maika hiatsara ny fiainana satria efa naratsy anao izy dia efa voatsara anao izy dia efa namindrana fona namindrana Andriamanitra fo izy mba vavaha torio amin'ny Jesosy mba hombariny Jesosy ny fonao ahay handefitra amin'ny namany satria zany ny kristiana Jesosy nge nanolotsa ny ainy ho an'ny mpanota izy moatsika zay mpanota tsy ny namantsika no ratsy mitsika fa itsika dia ratsy kokoa noho ny namantsika kanefa tian'Andriamanitra fidianan'Andriamanitra dia tsy mifidy ny olona tsara izy zay no mahafa an'Andriamanitra tsy mifidy ny olona tsara izy rehefa mandeha miantsena atsika dia mifidy ny tsara indrindra ny Andriamanitra rehefa mifidy izy dia ny ratsy indrindra dia izaho sy anao zany satria zay no fitiavan'Andriamanitra maso hafa voninahitsy an'Andriamanitra raha izy zanaka ary fany masina iasa mitaloha indrindra ka mandrak'izay raisiny fitahirana aminareo rehetra ny fahasoavany Jesosy Tompo sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana fany masina amen.